Tompolay sy tompovavy, ianareo manakaja sy manam-pahefana isatsokajiny manatrika etona. Ianareo tompon'andraikitra ambony, ianareo ray aman-dreny-tsaina, ianareo mpampianatra mpanabe, ary indrindra ianareo mpianatra malalanay eto amin'ny CEG Betsimitantatra 67 hectares. Miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka tonga manatrika izao lanonana manan-danja sy manetriketrika izao. Faly sy mankasitraka antsika rehetra tsy ankanavaka manatrika ny lanonana manan-danja eto anivon'ny CEG Betsimitantatra. Faly izahay no nisafidinanareo ny sekolinay andray ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa zao izay iarana amin'ny ORC. Tena zava-dehibe tokoa ny fanabeazana sy ny fampahafantarana ny ankizy ary ny tanora ny momba ny zo sy ny andraikiny eo anivon'ny fiarahamonina. Satria amin'ny alalan'ny fanabeazana tahaka izao no ananganana ny olom-pirenena vanona manaja ny hafa ary vonina andray andraikitra amin'ny ho avin'ny firenena. Koa dia maneho ny fahavononana tanteraka izahay eto anivon'ny sekoly, hanohy sy hanamafy hatrany ny fiaraha-miasa aminareo ho fampandrosoana ny fanabeazana sy ho tombosoan'ny mpianatra. Manantena izahay fa hitondra vokatra tsara sy fambeazana lehibe ho an'ny tanora sy ny fiarahamonina izao tetikasa izao. Farany mirary fambeazana feno amin'izao hetsika izao izahay ary maneho fankasitrahana sy hafaliana lehibe mandray anareo eto amin'ny CEG Betsimitantatra 67 hectares. Misaotra tompolay, makasitraka tompovavy.
mamerina sy manatitra ny fiarabana atsika rehetra manatrika etony. Salamatra tompoko. Ny zao dia tetikasa sy fandaharana anetanana sy ampafantarana ny zo sy andraikitry ny olom-pirenena mba ho an'ny rariny ara-dalàna sy ny rariny mahaolona eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena malagasy. Ny ONGA manany atsika malagasy Madagasikara no vina ahitana sy namora vola ny tetikasa, izany hoe ny tetikasa zao rehetra satria maro ireo tetikasa zao izay miokana avokoa amin'ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara sy ny amerenana ny lanjany izany zon'olombelona eto Madagasikara izany. Fa ihany koa ny fampatsahivana fa ny olom-pirenena rehetra malagasy dia manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenentsika dia i Madagasikara. Koa eo amin'izay misy ny tsirariny averiko eo amin'izay misy ny tsirariny eo no miady sy miasa ny zao. Eo amin'ny zon'olombelona voahitsakitsaka eo no miseratra ny zao. Ary eo amin'ny andraikitra adino na ny andraikitra tsy voaray no manentana sy miasa ny zao. Fitiavan-tanindrazana sy asa miantraka no baiko manosika sy mananga ny ekipa rehetra. Anio dia mivadika ho asa ny tetikasa zao ao anatin'ny lohahevitra zo sy andraikitry ny olom-pirenena noho ny fiara-miasa sy ny fiara-miombonantoka ary ny fifampitantanana eo amin'ny OMC MEN sy ny zao. Koa anarana samihafa no mety hoentinay fa izahay ireo dia tena iray hevitra iray tanjona iray izay no iarahan'ny OMC MEN sy ny zao ao anatin'izao fanompoana ny firenena izao. Manomboka ny zao eo amin'izay anirahana azy. Manomboka sy miasa ny zao eo amin'izay asaina ijoroany. Ny fitenin'ny zao matetika mialatsiny fa somary amin'ny teny anglisy le izy hoe Jesus leads, we follow. Misaotra tompoko. Ndramatoa directeur général supérana ao amin'ny NFP, ndramatoa tany ao amin'ny DNF, ndramatoa mpandrindra national ny projet zao, ndramatoa tany ny CG teo amin'ny 67 hectares, sika rehetra olo-mpanjakana sy vidina sy avana. Sika rehetra mpiara-miasa ao amin'ny OMC ary sika rehetra mpanabe sy mpianatra miarahaba anareo tomboky lahy sy tomboky vavy. Ary lehibe ny andronio satria
fanokafana fomba ofisialy ny fomba mifoana miasa eo amin'ny fobe pirenena fampianarana-bahoaka Olombanina OMC sy ny ZAO. Fiara-miasa amin'ny ministera fanabeazana sy ny tsinakiny. Ny tsapa tapoato hitasika eny fiarahamonina, hitasika amena manjery eny aty amin'ny sekoly zay toeram-panabeazana, fa maro ny tranga izay atao amin'ny teny frantsay hoe incivisme ka mahatonga ny fiarahamonina, mahatonga ny aty an-dakilasy, mahatonga ny firenensika miamikorosofana. Any amin'ny tontolo ny anamanjery indrindra fa Facebook ohatra dia maro ny fomba fampiasana anazy zay tsy mety lasa fanerasirana olona eny hatramin'ny mpitondra fanjakana izany. Zany zavatra zany no anisany mahatonga ny fiara-miasa misy eo amin'ny OMC sy ny ZAO izao makasika ny zo sy ny andraikitry ny olom-pirenena atomboka aty ny sekoly izany. Ka ny androandroany araka ny tenenina teo dia fanokafana eto amin'ny CGB sy mitatatra 67 hectare. Toerana telo faritra telo no anamboana ny tetikasa dia atao amin'ny faritra Analamanga, amin'ny faritra Itasy ary ny faritra Vatovavy. Ireo telo zany no anamboarana ny fiara-miasa fa hitanina tsikelikely manerana ny nosy izany. Ny OMC dia niasa ao anatina MDB dia ny fanabeazana olom-pirenena ty Tanindrazana. Anteneko amintsika mpianatra hoe tiasika ve ny Tanindrazasika? Tiasika ve Madagasikara? Misaotra anareo azy. Raha tany an-dakilasy na mpianatra rehefa manao lesona histoire de Madagasikara dia misy ny référendum natao de 1955 miaraka amin'ny Frantsay izany le tena Madagasikara. Rehefa antanina ny mpianatra tamin'izao zay dia teny zareo hoe aleo ihany no miaraka janona tamin'ny Frantsay ohatran'ny La Réunion, ohatran'ny Guadeloupe sy Martinique sy ny sisa. Raha génération-sika amin'izao zany zay fomba fijery dia io mantorona nataon'ireo ray aman-drenitsika nandritran'ny 1947 sy ny taloha tany. Zay fitaovan-tanindrazana zao dia isika amin'ny fananganan-saina, mila hazaina ny fananganan-saina dia misy ny fiesika zay efa nampianarina antsika atao. Ny hira-pirenena koa dia mila hazaina rehefa manao azy. Ka ny fiara-miasa amin'izao dia efa misy fanomanana ara-teknika araka nanazavaina teo izay mpitaina an-dakilasy mba mitafapaka ntsika mpianatra sy misika ray aman-dreny mpampianatra izany fanazana ny zo sy ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena zany. Koa alahoery tomboko lasy tomboko vavy mba miary entana isika samby anoro ny lalana marina ony reto taranakasika reto mba nagnano Madagasikara n'izany tena hoe olom-pirenena vanina izany. Voninahitra lehibe tokoa sy hafaliana ho anay no mijoreto an'io amin'izao fanomborana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa ZAO zo sy andraikitry ny olom-pirenena izao
izay tanterahana eto amin'ny sekolinareo izao. Ity tetikasa ity dia maneho misy havana iraisan'ny fanjakana sy tsy tetikasa zao fanjakana moa izay isy tenany OMC eto izy dia firaisan-kina ara-tsiosavy ary fandraisana anjara mavitrika ataon'ny firenena amin'ny fampandrosoana ity firenentsika ity. Ny asa fanomanana ity tetikasa ity efa vita niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa, ireo manam-pahaizana momba ny fanabeazana, ireo mpisehatra ny fanabeazana, ny OMC, ny ZAO ary ny fiarahamonina eny fotony. Miaraka namolavola sy namaritra ireo modely pedagojika mikasika ny zoa sy ny adidiny olom-pirenena. Tompolasy tompovavy, mazava ny vina entin'ny tetikasa zao dia ny fananganana olom-pirenena mahalala ny zony nefa koa mahatsapa sy manaja ny adidy eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ko satria fiarahamonina mandroso sy milamina no irantsika dia mila mifototra izany tsy amin'ny fitakiana zo ihany fa amin'ny fanajana ny lalàna, fanajana ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena. Amin'ny izao dikana voalohany izao amin'ny fanatanterahana tetikasa izao dia nisafidy isika ny anome lanja manokana ny zoa ahazo ny fanabeazana. Ny OMC sy ny ZAO ao anatin'izany dia nisafidy ny zo ho an'ny fanabeazana io satria io dia azo fototra iray lehibe indrindra. Ny fanabeazana tokoa mantsy no laklean'ny fampandrosoana. Izy no ahafahan'ny ankizy manangana ny hoaviny, malala ny zony, alasa olom-pirenena tompony andraikitra. Amin'ny alalan'ity tetikasa ity zany ny ZAO miaraka amin'ny OMC sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa dia hanao hetsika fanentanana eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ireo ray aman-dreny tompony andraikitra ny fotony mba ampahafantarana sy ampiroboroboana ny zo ahazo fanabeazana, ny zo fototra ny olom-pirenena ary koa ny adidy sy andraikitra tokony iraisiny tsirairay sy ny ankizy eo anivon'ny fiarahamonina. Eo ihany koa dia iara-malala fa misy ireo ankizy sy fianakaviana tena sahirana ara-pivelomana, dia izy ihany koa ny fanohanana ho an'ireo tena sahirana mba hampina amin'ny fampidirana sy fitazonana ny ankizy an-tsekoly arakaraka ny filana hita eny fotony. Ity tetikasa ity dia manam-poro fa rehefa miara-miasa isika, miara-miasa ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka ary indrindrandrindra ny fiarahamonina dia azo tanterahana ny asa maharitra sy mahasoa ny olom-pirenena. Mino tanteraka izahay fa ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny zony sy ny adidiny dia hery lehibe ho an'ny hoavin'ny firenena, ho an'ny filaminana ary ho an'ny fampandrosoana maharitra. Anio dia tsy fanombohana tetikasa fotsiny no ataontsika fa fanombohana hetsika iraisana ho an'ny fananganana olom-pirenena vanona, fanabeazana mendrika ary ho avy mirindra kokoa ho an'ny firenentsika. Ianareo mpampianatra ary indrindra ianareo mpianatra. Andro lehibe tokoa ny andro anio satria andro anankiray
hanomboana ilay tetikasa izao na hoe sosy andraikitra. Voalohany dia misaotra n'Andriamanitra tsika aloha nomeny fahasalamana, nomeny fahavitrehana, ary indrindra nomeny tanjaka ahafahana nanatrika amin'izao fotoana izao. Ho azy ireo voninahitra. Iresaka ny atao hoe tetikasa zosy andraikitra itsika dia alohany hanomboako an'izay dia mametraka ny fialan-tsiny ho an'ny mahatany minisitra, satria tsy afaka izy na dia tena anatrika an'izao ary izy dia tsy afaka noho ny adidy aman'andraikitra ihany koa antsolohany ka dia naniraka ny teny izy isotra enazy ka dia iaranatsika. Ny zoa sy ny andraikitra no resantsika indrindra ho antsika mpianatra. Manana zoa sy andraikitra ngeza be itsika eo anivon'ny firenena. Velavelaky kely izany zoa sy andraikitra izany ho an'ny mpianatra, satria ny mpianatra no mila volavolaina dia tia amin'ny sekoly mba hananana ny hoaviny mendrika eo anivon'ny fiarahamonina sy hovanina eo anolohan'ny firenena. Inona avy ny zoa tokony hanananareo ny mpianatra malalaka? Manana zoa ianareo ahazo fianarana, zoa anareo zany. Fianarana manahoana? Fianarana tsara, mitovy ho an'ny rehetra, tsy misy fanavakavahana. Zoa tena faran'izay fototra indrindra zay tokony hanananareo ary tokony hotakinareo raha sanatrika tsy misy izany. Manana zoa nareo hajaina satria ny maolona dia tsy azo tsintsoniavana. Izany hoe ny zoa maolona olombelona dia tsy azo tsintsoniavana mihitsy fa mila hajaina. Manana zoa ianareo haneho hevitra. Inona le zoa amin'ny mpianatra? Haneho hevitra. Tsy hoe iny fa midina an-dalambe, tsy izany. Diso be zany. Fa ny zoa anareo dia afaka manontany, manolotra hevitra ary mitaky fanazavana. Zay ny zoan'ny mpianatra tokony ho fantarintsika. Ao manahoana ny andraikiny? Ny mpianatra dia manana andraikitra tahaka izao. Manana andraikitra izy hanaja ny mpampianatra. Diza koa ny ray aman-dreny, ny namana ary indrindra ny fitsipiky ny sekoly. Mila hainareo zay, satria ny fanajana ny fitsipika na ny disiplinina no manamarika fa mpianatra ianao. Eo ihany koa moa amefitrehiko foana hoe ny fanajana no mariky ny maha-olombelona. Rehefa tsy mahay manaja ianao dia tsy olombelona ianao zay. Dia iny ihany koa zany ny andraikitry ny mpianatra hianatra mafy, izany hoe tonga ara-potoana dia maninona koa mitandrina ny lesona ary manao devoir. Zay ny andraikitrareo mpianatra. Ary ny farany dia mahay manana andraikitra hiara-iasa, izany hoe mampiroborobo ny fiansaikina, tsy mifampitaha fa mifampianatra. Rehetrarehetra ireo zany dia tokony ho fantatritsika fa ny zoa sy andraikitra dia lehibe ary tena manana mahi-toerany eo amin'ny maha-olombelona. Ka tokony tsy ho tsintsonavitsika izany. Ka
Mahalon'izany dia amin'ny anaran'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena zay tariny madame ministre Jonatsosy Lanirina no ilazako eto fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny dedikasa Zoa Manandraikitra. Makasitraka ty. Ivitoerana izao sanao dia tetikasa zao miaraka amin'ny OMC sy ny ONG AMM sy ny fokontany enina ny atao madinika 3 Géangard, atao madinika centre, atao madinika Lalabiso Madida, atao madinika famille, atao madinika tsiro ary atao madinika Taniavo. Izy dia natao mba ho vahaolana akaiky sy aingana mba handraisana tanana ireo vahoaka izay arany herisetra eny vodiny sy mba ho fanakaikezana ny lalàna izay efa misy amin'ny vahoaka. Nosafidina ho fokontany pilante ny fokontany enina ny atao madinika ka isaorantsika be dia be zareo amin'izany. Amin'ity andiany voalohany ity dia miisa 1.10 menadala ireo niofana sy ho tompona andraikitra ny izy eny amin'ny fokontany misy azy tsirairay avy. Misaotra indrindra tompo. Pianatra mahay G67 sekoly tena milady. Ray aman-dreny nandraikitra tsara anao dia resy nandraikitra satria afaka ataona vitsivitsy lasa hoavin'ny firenena ny zanakao. Ny teniko hatrany hoe aza miala ndraiky satria anao dady satria anao neny dia miozony andraiky izy fa zavelireny reny. Ry zatovo mianara fa azavariana sy tia mikitrika ravo satria mpianara manova tsara indrindra ka azavela ho potika na koa hoe ravo. Nefa manao fiainana sy mianiany, ministra ny nofinofy, nefa ansaina gotrigotry, ministra ny kajy, nefa migitrika tsilatsy vava, hitany amin'ny cité fandamoromoro be, ohatrantsy vaty, nefa nakobeza bolany amin'ny eny no mitaky, sorakizya, ka te ho tafita, atsaro ny ditry, sorafeny fianarana, sady aza atao fitaovana fotsy varavarana.